dia andao isika hitsangana dia hivavakantsika metraka an'izao fotoan'izao eo ampelantanan'Andriamanitra sahady. Dia rehefa mivavaka ianao dia aoka isy hetaheta ao anatinao tena hiaona amin'Andriamanitra. Aoka isy hetaheta ao anatinao tena andray ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Da hoary isika hivavaka. Zainay eo, misaotra sy mankasitraka anao indray zahay satria tafavory eto. Midera mame voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay satria tsy tonga teto izahay raha tsy ianao, raha tsy ny famindraponao, raha tsy ny fahasoavanao. Mbola ianao no nitsinjo anay, mbola ianao no nitarika anay na tonga anay tafafo maraina indray ka tonga hiaraka hivory eto amin'ity tranonao ity, hanompo anao indray amin'ity androany ity. Androany Jesosy dia izao hoe aoka ianao tokoa no andidy hanapaka an'izao fotoam-bavaka izao. Aoka ianao ny bahan-toerana amin'izao fotoam-bavaka izao. Ka niza Jesosy pino tonga eto androany dia ahitanao ane izy, hiaina ara-tsapa nikasika sy ny fanatrehanao ane izy. Miavaka ho azy ity fotoana androany ity, miavaka ho anay tsiraray avy ity fotoana androany ity satria eto ianao fanay masina no manenika an'izao fotoam-bavaka izao. Ianao fanay masina no mitarika ny atsipria an'izao fotoam-bavaka izao. Ianao tsinany mahafantatra izay ao anatin'ny fonay, ianao mahafantatra izay zavatra banga eo amin'ny fiainanay dia ianao mameno an'izany, ianao mandrakitra an'izany. Ianao anie Jesosy no tena hotomponay eto, ho indraindrainay eto, omenay voninahitra eto dia raisy Jesosy ny fanompona izay atolotray ho anao. Izahay raha tonga eto dia aza velany dia amin'ny fahazarana fa tao amin'ny fonay, tao amin'ny sainay, tao amin'ny fanahinay Jesosy mba tena ho tonga eo amin'ny tongotrao, ho tonga eo amin'ny fanatrehanao manoloana ny seza fiandriananao dia tena hoe ahafapohanao ary ankasitrahanao anie Jesosy ny zavatra rehetra izay ataonay eto androany. Ianao rery ihany no mena dera aja voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy manaovany an'izany vavaka izany. Amen. Alléluia. Alléluia. Alohan'ny hanomboantsika ny fiderana dia andao anie isika hijery tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Korinthiana 4:5-7. Mino aho fa efa tsy vaovao amintsika intsony izany tenin'Andriamanitra izany dia raha mety dia andao iarahantsika rehetra mamaky. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Alléluia. Dovakitsika amin'ny teny frantsay koa le izy. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Mino aho fa azontsika izany tenin'Andriamanitra izany. Androany izahay dia te hampatsiahanao hoe rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia olona vaovao ianao. Ary rehefa tena mino an'izany ianao dia ataon'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny fiainanao izany. Efa lasa ny fiainanao teo aloha ianao mety hoe mpanota, teo aloha ianao mety hoe ianao ilay karazany olona mepanga ny tenanao, fa androany te hampaheranao hoe efa olona hafa kely ianao amin'izao fotoan'izao. Amen. Efa zanak'Andriamanitra ianao noho Jesosy dia rehefa mino ianao zanak'Andriamanitra ianao dia ho hamarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany. Raha efa mino ianao hoe ianao ilay taranaka voafidy dia ho hamarin'Andriamanitra eo aminao koa izany. Rehefa mino ianao ianao ilay olona hafa kely manana fahefana dia ho hamarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany. Rehefa mino ianao hoe ao amin'i Jesosy ny identité anao dia hamarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany dia ho hitanao fa tanteraka eo aminao daholo izany rehetrarehetra izany. Ary rehefa mino ianao fa ianao ilay natsoan'Andriamanitra ho an'ny tenany no hariany araka ny endriny dia ho hamarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao. Dia tsy hanapahefana eo amintsika intsony ny zavatra rehetra misy amin'izao tontolo izao fa efa fianakaviam-belanitra izao sy ianao dia ho hamarin'Andriamanitra eo aminao izany. Dia androany andao ambarantsika amin'ny alalan'ny hira izany hoe Jesosy mino fa ao aminao ny identitéako. Jesosy mino fa za dia olona efa natsoanao anao. Jesosy mino fa za dia noho ianao dia tonga zanak'Andriamanitra. Amen. Dia andao iraintsika amin'ny finoana izany, izay tononao amin'ny finoana ihany no tanteraka ao aminao. Andao arany. Ataovy amin'ny fonao rehetra dia sainsainy hoe tena taranaka voafidy isika.
Dopo la pezzica e tarana cavofini sociala D'Androany ampafataro any rehetra hoe haitsika hoe iza isika ao am' Jesosy ny identité atsika tenene mily zay everan'Andriamanitra rehetra Andrea pagata, ia non fa sua vantà, e qui siamo Andrea pagata, ia non fa sua vantà, e qui siamo
soavanao haiko izao mandeha amikely aho mandeha amikely aho mandeha amifagaga ny aina mifahasoavanao haiko izao Alléluia. Tena za mihitsy Jesosy a rehefa tena misaintsaina an'izany zahay dia tena hoe privilège angeza be tokoa zany fananana anao zany satria tena noho ianao tokoa Jesosy dia miaina an'izany fahasoavany ray zany izahay isan'andro noho ianao tokoa Jesosy dia nahazo an'ilay hery tokoa zahay ho tonga zanak'Andriamanitra noho ianao tokoa Jesosy a dia natokan'Andriamanitra izahay mba ho antenany natokan'Andriamanitra izahay mba hanompo anazy arak'izay tiany ary nohariany araky ny endrany ny masoko no ibanjinana zany rehetra zany Jesosy dia tsy avy aminay fa avy aminao ny organe rehetra misy eo amin'ny tenanay dia avy aminao dia tena hoe nataonao araky ny endrikao tokoa izahay izay tena fahasoavana lehibe avy aminao dia androany aseho anay fa reharehanay fitovizana aminao fofonaina avy amina tsy kisendrasendra fa tena nataonao amin'ny ansipri antoy zao zahay no arianao tahaka izao zahay mba ho anao no iderako dia androany hoentinay zany hoentinay ilay identité anay ao aminao hiderananao amezana voninahitra anao Oui Seigneur, tu nous as créés ainsi pour toi. Tu nous as façonnés à ton image afin de te mieux servir, de te mieux louer et de dire que tu es la raison de notre vie, Seigneur. Amen. Ny masoko, ny oroko, ny sofoko, ny vavako dia hoentiko hanomponanao. Ny masoko no ibanjinana ny sofiko andrenesako ny feona ny oroko ny fofonaina avy amina ny vavako Nisegunu, nisaintsainako ny falebiazana Tumpo oyana, antony velomako Tumpo oyana, no natuzauwa No arinawa, ituviete que amina Tumpo oyana, antony velomako Tumpo oyana, no natuzauwa
Jesosy zany rehetrarehetra noharinao zany dia entinay mitsaoka anao, entinay miankohaka eo anatrehanao, satria raha tsy tao aminao zahay dia tsy mba toy izao. Fa androany dia fantatray tokoa izy izahay ao aminao. Le olona noharinao, le olona nafahanao, le olona nivonjenao, le olona navaozinao ho tonga vaovao, dia mino an'izany izahay. Dia androany tononay eo aminay zany ka hitsaoka anao zay, ilay olona noharinao. Olona noharinao mitsaoka anao, ilay olona nanaovanao zay no lazainao, fa tsy zay no lazainao. Za mihitsy Jesosy tsy ny lasanay na ny zavatra lazainy olona na ny zavatra ambarany devolo no marina eo aminay, fa zay lazainy tenanao. Dia zany izahay, ilay olona nafahanao, ilay olona nafahanao mitsaoka anao, ilay olona nanaovanao zay no lazainao, fa tsy zay no lazainy olona. Tsy anakero anazao sy zao hoe izay lazainy teninao, izay ao hoe izay ao. ilay olona novonjenao mitsaoka anao, ilay olona novonjenao mitsaoka anao, ilay olona nanaovanao zay no lazainao, fa tsy zay no lazainy olona. Kero anazao sy zao hoe izay lazainy teninao, izay ao. ilay olona navaozinao no mitsaoka anao androany Jesosy. Ilay olona navaozinao mitsaoka anao, ilay olona nanaovanao zay no lazainao, fa tsy zay no lazainy olona. Tsy anakero anazao sy zao hoe izay lazainy teninao, izay ao hoe izay ao. Za Jesosy mitsaoka anao hoe Andriamanitra tsy misy fiovane, tsy mangisy fanantenane. Jesosy oh, zay no lazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manary anay, izay anao zay, izay anao zay. Za Jesosy mitsaoka anao hoe
mantra sy misy fiovany tsy mampisy fanatenany Jesosy io zay no lazainao no nataonao hoe Andriamanitra sy manary anay zay ianao zay Vocinao mitsaokanao ilay olona vocinao mitsaokanao indreto izahay Jesosy araka le teny tao amin'ny Korintiana faharoa hoe na vocinao tokoa izahay dia indreto izahay miray fo miray saina mitsaokanao no le zavatra rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay dia ho marina aminay tokoa izany Jesosy hoe ninina lazainy manodidina anay ninina lazainy lasanay dia izahay efa vaovao tao aminao ilay olona navozinao mitsaokanao ilay olona navozinao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazainy olona tsy amakeo anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao dia zay ao hoe dia zay ao hoe dia hivavaka izahay Jesosy amin'izao fotoana izao ankasitraka anao Jesosy any amin'ny fanavozana ny amin'ilay hery nomenao anay ahatonga anay ho tonga olona hafa kely no le hery nomenao anay mba tonga anay olona tena hoe spesial ankasitraka anao sy tsaokanao fotsiny izay ny amin'le identité vaovao nomenao anay dia tsy izy tsy inona fa fianakaviany be ny lanitra ao aminao nous voulons juste te montrer notre gratitude. Nous voulons juste affirmer avec foi qu'à présent nous sommes de nouveau nouvelles créatures en toi, Seigneur. Et que nous croyons en cela. Nous croyons que nous sommes enfants à travers toi, Jésus. Nous croyons que nous sommes de nouvelles créatures spéciales grâce à toi, Jésus. Nous voulons affirmer avec foi que nous avons la puissance, l'autorité grâce à toi, Jésus. Nous ianao daholo Jesosy anatonga amin'ny fiainanay toy izao. Nous ianao mahatonga anay manana fahefana. Nous ianao mahatonga anay manana an'ilay autorité. Mahatonga anay tonga olona miavaka, taranaka voafidy. Mety miverimberina foana izany teny izany. Fa ho fanehoanay izany Jesosy hoe izahay tokoa dia hafa mihitsy ao aminao. Hafa izahay raha oharina amin'ny manodidina anay noho ianao. Hafa izahay raha oharina amin'ny olona hafa noho ianao. Wow! Zao tontolo izao mety hitsikera, zao tontolo izao mety hanenjika, fa izahay kosa Jesosy dia hirehare fa hafa mihitsy izahay ao aminao. Ary mino an'izany izahay Jesosy ary fantatray fa hamarinao eo amin'ny fiainanay izany rehefa hambaranay miverimberina androany hoe mino izahay fa ao aminao tokoa Jesosy ny ahitanay ny zava-tsoa ny lanitra rehetra. Ao aminao no ahafahany miaccéder eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka ahafahany miangody tahaka ny zanaka eo anatrehany ray. Amen. Ilay olona navozinao Jesosy mitsakana. Olona navozinao mitsakana. Give on us all, sees our way.
Alléluia. Alléluia. Ho anao olona vaovao ataovy mafy be ny alléluia. Alléluia. Tsy haiko na tsapanareo fa tato ato misy zavatra hafahafa be mitranga, misy loza voajanahary, misy varatra milatsaka, misy loza mpifamoivoizana, misy na olona tsy ampoizinao ary ankizy atsony ray ody any aminy. Misy olona tsy ampoizinao mitaingina moto izy mianaka lasa apotaka le tondran'le moto. Misy toerana sasany miakatra be ny rano tsaboina be dehibe mary ny olona daosin'ny fahafatesana, fa ianao kosa atreto mbola tanan'Andriamanitra nitondranao eto. Amen. Ary ianao kosa atreto mbola tenin'Andriamanitra miazona anao hoe misy zava-baovao nataonao anao. Lasa ny zavatra taloha, isan'andro misy zava-baovao ataony anao. Amen. Andaotsika mba hizara kely an'ity tenin'Andriamanitra ity dia andaotsika hiara-maky anazy fa foy le izy nefa tena teny mbola miazona antsika io hatreto. Ao amin'ny Salamo fa 470. Salamo fa 470 hiaraka iredona mihitsy tsika maky anazy fa tena teny mahery be io atsika ankehitriny. Ataotsika ny 2, ny 2, ny 3 ary ny 4. Koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levina aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona samboaravara aza ny onjany, ka mioroory ny tendrombohitra no ny safokany. Misy ony koa ny sampany dia mampifaly ny tanan'Andriamanitra, fonendranomasiny ny avo indrindra. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, c'est une occasion pour Dieu de nous marquer sa fidélité et son amour. Car Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, et quand leurs eaux grondent, écument et branlent les montagnes en se soulevant. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Amen. Andosika hoe am'izao fanatrehan'Andriamanitra izao, andaotsika mbola ioby anazy, andaotsika mbola anome fisaorana anazy, mbola anome fakasitrahana feno anazy, andaotsika hiarivavaka. Aroka ny feonao mihitsy no aneo izany, satria am'izao mbola ny tanany no nitondranao teto, mbola ny fitiavany no niazona anao mitsangana eto izao, ary mbola izy no ameno fiainantsika. Andaotsika hanokana fotoana hiaraka hivavaka, hiaraka hanome fisaorana fakasitrahany am'izany. Chers frères et sœurs, nous profitons encore de ce moment, de ce culte dans cette maison du Seigneur, et nous allons donner un moment de prière, de reconnaissance, où nous allons donner tous nos remerciements à ce Dieu qui nous tient par sa main, dans sa fidélité, dans sa bienveillance et dans son amour. Donc, va vacciner. Sotra Andriamanitra fa ianao mbola fialofanao anay, mbola fiarovana ao anay. Sotra Andriamanitra fa ninona mitranga eto amin'izao manodidina anay izao, ninona loza, ninona zavatra sarotra, dia mbola ianao no mitazona anay, mbola fitiavanao anay, ary mbola ataonao olom-baovao izay isan'andro. Misy zava-baovao foana atoronao anay, misy solution vaovao, misy arena vaovao ampisehoanao anay, misy vahaolana vaovao ampisehoanao anay, misy olona vaovao ampisehoanao anay koa hanampy anay, satria Andriamanitra mahatoky ianao, Andriamanitra mahagaga ianao, Andriamanitra tsy mahafoy anay ianao, satria ianao dia tia anay, ary ianao dia miazona anay mafy, miazona anay mafy, ary ianao ary zay tsy nafoy zanako lahy tokana, motsy ny zavatra rehetra dia foinao anay. Misotranao Andriamanitra, misotranao indrindra izay, isan'andro izao dia fitiavanao no manotsaka, fitiavanao no miazona anay,
famondraponao no mosaka tsy tapitra famondraponao io fa hitoetra aminay fo hitoetra amin'ny zanakay hitoetra amin'ny ankonanay hitoetra amin'ity firenenay ity satria ianao dia Andriamanitra matoky ianao Andriamanitra mahefy ianao Andriamanitra mahery ianao Andriamanitra toteny ary ny teninao dia manantanteraka izay zavatra rehetra nandiranao anazy ary tsy miverina aminao ny teninao ary tsy nantanteraka tsakany sy andavany ny zavatra nandiranao anazy teto. Andriamanitra tiana ianao, Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mpanjaka ianao, Andriamanitra tompony rehetra zao ianao, Andriamanitra ny firenena rehetra ary mandrakizay ny fanjakanao, mandrakizay ny fanjakanao, mahery ny fanjakanao, mandrakizay ny fanjakanao, mandrakizay ny fanjakanao. Père Céleste, ton amour pour nous est indéfinissable et tu es fidèle pour tes enfants et tu es fidèle pour ton peuple. Tu fais des choses nouvelles pour nous, les choses anciennes sont passées, tu fais des choses nouvelles pour nous chaque jour et ta fidélité est permanente et ta bienveillance n'arrive pas à son terme car tu es en ta main sur ton peuple, tu es en ta main sur tes enfants et ton règne dure pour toujours et ta souveraineté dure pour toujours. Tu es sur un trône éternel et tu domines toutes les nations et tu domines tous les pouvoirs et tu domines toutes choses dans les airs, sur terre et sous la terre. Tu es puissant, mon Dieu. À toi revienne ma reconnaissance, à toi revienne toute ma louange, car tu es digne de louange. Tu es digne de notre reconnaissance. À toi, notre Dieu. Sotranos Andriamanitra. Fa tena mamy anay izany fitiavanao zany. Ary tena mamy anay izany famondraponao zany. Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra tsy toy ianao, ary maharitra mandrakizay ny fiandriananao. Halleluja, halleluja, halleluja. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay zavatra izany. Amen. Dao te afatsika mafy zany Andriamantsika zany. Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahefy. Alléluia, alléluia, alléluia. Zao ndray isika dia tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika manohana an'izany fanjakan'Andriamanitra zany eto an-tany. Andriamanitra nilaza hoe hay ny volamena, hay ny volafotsy, fa isika kosa dia fantsona mba ahafahantsika manohana an'izany. Ary efa manome vola izy dia mandalo aty amintsika zany. Ary isika koa dia mamerina manome any fanohanana an'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Dia ankehitriny toy ny fanao tsy hoe resaka hoe fahazarana ilay izy na hoe iraisantsika amin'izao rehetrarehetra izao, fa tena avy atao-potsika dia manomantsika rakitra, manomantsika mpafolon-karena anohanantsika amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Tena Andriamanitra mbola milaza hoe ho antsika izay mitondra ny ampafolon-karena fa izy mihitsy ny hanokatra ny varavaran'ny lanitra. Dieu a dit lorsque nous apportons la dîme qu'il ouvrira les écluses des cieux pour nous lorsque nous remplissons de trésors et de dîmes la maison du Seigneur. Dia izao homany an-tananao ny rakitra sy ny ampafolo-karena fa hivavaka ho an'izany isika, ankasitraka an'Andriamanitra ho an'izany isika, ary tsofintsika arany koa izany mba hamokatra be amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Tompo-Andriamanitra mbola tonga indray izao ny fotoana hanompoana ianao amin'ny alalan'ny ampafolo-karena, amin'ny alalan'ny fanateranay fanatitra, amin'ny alalan'ny fanateranay koa ireo fanohanana rehetra amin'izao ministeranao eto an-tany izao. Misaotra anao izay Andriamanitra satria anao ny harena rehetra, nefa izay dia mbola omenao toerana, omenao fotoana, omenao anjara fanay manompo anao amin'izany lafin'izany. Dia misaotra anao satria matoky ny teninao, ianao ny hanokatra amin'ny varavaran'ny lanitra ho anay, ianao no hanome ho anay indray koa ary hitahy anay be dia be ihany koa amin'izany fanompona atao izany. Ary didinay ny asany ratsy, didinay ihany koa ny tsy finoana,
tsy anana anjara amin'izao fotoana izao ny feo rehetra izay anakana anay tsy hanome amin'ny fo manontolo didiny amin'ny anaran'i Jesosy miala izany fa ho raisinay ny teny raisinay koa ny zavatra rehetra ho ambadiky ny teny ny fitahiana be dehibe ho ambadiky izany fanompoana izany misaotra anao Jesosy alleluia amen toy ny mahazatra zany dia manatona ty aloha ireo anatitra ny ampafolo-karena amin'ny ilany akavadana sany amin'ny akavia ary ny rakitra kosa dia ho tatazana eny amin'ny toerantsika ireny. Nous aussi frères et sœurs, nous pouvons soutenir ce ministère à travers les dîmes, à travers les dons que nous apportons à Dieu. Moïse, tuas l'identité à quoi? Hosanna, Hosanna. Wana jemash magat pa Moïse, tuas l'identité à quoi? Itakute somares, nazerek neofan, itaku satanares, animanu didinai, samano tanimades. Jesus te acque Shantere kunyoalu itaku te somajes Shantere kunyofa itaku satanares Nani mandi dinai Samano chani pajes Jesus l'identité acque Siruru fitai Mazakani fifali Zaila zaitmentimis Tutta mia genesi Hosanna Hosanna Wana jemash magan Pamunise Tuas identité acque Moïse, tuas l'identité acque Hosanna, Hosanna Wana jemash magat pa Moïse, tuas l'identité acque itakute somagat, nazerek neofa, satana bakibab, animanu didinai, tenavakibab amis, apa duraque. Lazere kunyoalu itakute somagat, lazere kunyofa, si satana bakibab, nani mandi dinai, tenavakibab amis, apa ni natura que jesosy ny ato anaty io Jesus na tua natiku Sana każe maniszu Zajla zepsmęcimis Tutta mia genesi
fort pour le Seigneur. Dia mbola toizantsika hatrany fitiavan-tanantsika ho fandraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Atao mafy any teka ho an'Andriamanitsika. Acclamez plus fort. Misaotra an'Andriamanitra isika satria miaraka amintsika eto izy. Nous remercions Dieu parce qu'il est avec nous. Zay rehetra mino fa eto Jesosy andao hiteka mafy be. Tous ceux qui croient que Jésus est ici, acclamez très fort. Ary raha mihinana fa eto izy amin'ny anara Jesosy ahita ny heriny ianao. Et si tu crois qu'il est ici, au nom de Jésus, tu verras sa puissance. Amin'ny anara Jesosy hositranina zay rehetra marary. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont malades seront guéris. Amin'ny anara Jesosy hofijena zay manana olana. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont des problèmes seront sauvés. Amin'ny anara Jesosy zay efa nitsofina rano tamin'ny tetonity hotahina biaina izy. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont reçu des bénédictions, ils seront vraiment bénis. Andao moliteka sady horakoraka ihany isika rehetra. Acclamons plus fort. Halleluja. Alléluia. Toka amin'ny fotoana zay hitondrako ny tenin'Andriamanitra ao. Nous arrivons maintenant au moment où je vais vous annoncer la parole de Dieu. Mino fa ny Andriamanitsika zay miaraka amintsika eto hiteny amintsika rehetra izy. Je crois que notre Dieu qui est avec nous ici, il va nous parler. Ary na dia ianareo manaraka zao fotoana izao anlinina azy dia hitenenan'Andriamanitra ihany koa. Et même vous qui nous suivez en ligne, Dieu va aussi vous parler. Ka zay fahasoavana ho ataon'Andriamanitra aminay eto dia ho ataony aminareo ihany koa. Et toute la grâce que Dieu va faire ici, il va aussi le faire chez vous. Ho fisoratsika n'Andriamanitra andao militeka mafy dia mafy any izy. Pour remercier Dieu, acclamons très fort. Ometsika toerana reto mpitarika fidirany reto. Les conducteurs de louanges peuvent prendre leur place. Andao amaky Baiboly isika arak'izay voalaza ato amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 7:20 manomboka amin'ny 10:20. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 18 verset 21. Ary tena keo amin'ny olona rehetra ilikana anao hoe mandrapovina ny orosaina ianareo raha Jehovah no Andriamanitra manara azy farabala kosa dia manara azy fa ny olona tsy namaly azy akory. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Manomboka amin'ny dininy fatelopolo indray ka hatramin'ny dimy fahasivamitelopolo no vakiny. Ary hoy Eli tamin'ny olona rehetra manatona dia nanatona azy ny olona rehetra. Ary Eli namboatra ny altaran'i Jehovah zay efa rava ka naka vato 12 araka ny isan'ny firenen'i Israely. Ka naka vato 12 araka ny isan'ny firenen'i Jakoba, zanaky Jakoba, zay nevin'ilay tenin'i Jehovah hoe Israely no anaranao. Ary zany vato zany dia nataony altara ho an'ny anaran'i Jehovah ary nanao aty kely manodidina ny altara koa izy zay mifahafoan-javatra indrony famarana. Ary nandahatra ny kitay hazo Eli dia nandrasa ny vato trompilahy ka nametraka azy teo ambonin'ny kitay hazo. Dia nanao hoe feno rano sy ny efatra ka idino amin'ny fanatra hodorana sy amin'ny kitay hazo. Dia ho koa izy ataovindray izany dia nataony indray. Ary ho koa izy ataovindray koa izany ary dia nataony indray koa. Ary ny rano ny kororatsaka manodidina ny altara ka no fenony rano koa ny atikely. Ary no tamin'ny fotoana fanatra rivo dia nanantony Eli mpaminany ka nanao hoe Jehovah ô Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, aoko fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary zao no mpanomponao ary araky ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Mianoa Jehovah ô mba hahafantarany reto olona ireto fa ianao Jehovah no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray. 10:30 dia latsaka ny afo Jehovah ka nandevina ny fanatra hodorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny atikely. 10:30 ary nahita zany ny olona rehetra dia niakoka ka nanao hoe Jehovah izy no Andriamanitra
Jehovah izy no Andriamanitra. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit, « Tu t'appelleras Israël. » Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une deuxième fois. » Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Avy amin'ny alalan'ireo teny vakin'ireo ry fiangonana no akatsika fanetanana amin'ity androandroany ity. Nous allons recevoir un encouragement à partir de ces paroles que nous avons lues, chère Église. Ny teny'Andriamanitra ambara amintsika amin'ny alala zao afatra izao dia hoe mila mifoha isika rehetra izay matory. Ce que Dieu veut nous dire à travers ce message, c'est que nous devons nous réveiller, nous tous qui dormons. Mila mifoha ara-panahy isika rehetra izay matory. Nous devons nous réveiller spirituellement, nous tous qui dormons. Natory ara-panahy ny olona tamin'ny andron'ny Ahaba mpanjakan'Israely. Le peuple était en train de dormir spirituellement au temps d'Achab, le roi d'Israël. Tsy mety amin'Andriamanitra nefa izany ry havana malalo. Cela ne convient pas à Dieu, bien-aimé. Zandritra no antony natokany Élie mpanompon'Andriamanitra ny teny mafy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. C'est pourquoi Élie, le prophète de Dieu, a parlé aux Israélites en ce temps-là. Hoy Élie eo amin'ny andiny faraika amby roapolo. Élie a dit au verset 21, Raha Jehovah no Andriamanitra manara azy ianareo. si c'est Dieu qui est Dieu, alors suivez-le. Raha Jehovah no Andriamanitra atokany ho an'Andriamanitra zato isanjato ny fiainanareo. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, consacrez votre vie à 100% pour lui. Mbola niteny ihany koa Élie tahaka izao. Et il a aussi dit ceci, Raha Jehovah no Andriamanitra amasiny ho an'Andriamanitra ny fiainanareo rehetra. si c'est l'Éternel qui est Dieu, consacrez toute votre vie pour lui. Raha Jehovah no Andriamanitra manompo azy amin'ny fonareo rehetra ianareo. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le et servez-le de tout votre cœur. Raha Jehovah no Andriamanitra ekeo Andriamanitra araka toavy ny teniny. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, obéissez à Dieu et obéissez à sa parole. Ry Israely eo. Israélites, Raha Jehovah no Andriamanitra omey voninahitra izy. si c'est l'Éternel qui est Dieu, rendez-lui toute la gloire. Zany no fanetanana nataon'ny Elisa ho an'ireo zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. C'était l'encouragement qu'Élie avait donné aux Israélites à cette Satria ny époque. mason'ny Eli mihitsy no nahita hoe matory ara-panahin'ny olona. Parce que les cieux d'Élie ont vu que les gens dormaient Fa spirituellement. ara-bala kosa no hitanareo fa Andriamanitra aza mirorosana ho Eli, aza misalasala fa manara azy tokoa ianareo. Mais si c'est Baal qui est Dieu, dit Élie, alors suivez-le et n'hésitez pas. Ry fiangonana manarika ity fotoana ity. Chère assemblée qui assistait à ce culte, Tsy azo atao mihitsy ny misabaka. nous n'avons pas le droit de mettre les pieds des deux côtés. Hoe sady an'Andriamanitra ianao no andevoly. C'est-à-dire que tu es à la fois à Dieu et au diable. Hoe sady an'Andriamanitra ianao no mbola anty zao tontolo zao ity.
c'est-à-dire que tu appartiens à la fois à Dieu et au monde. Tsy mety amin'Andriamanitra izany. Cela ne convient pas à Dieu. Fa raha ohatra ka mbola miaina fiaina tahaka izany ny olona dia antsoina hoe matory ara-panahy izy. Mais si quelqu'un vit une vie pareille, on dit qu'il dort encore spirituellement. Satria izany mihitsy no hitany Elia mpanompon'Andriamanitra tao amin'ireo zanak'Israely. Parce que c'est cela que Élie a vu dans la vie des Israélites. Natory ara-panahy ihany koa ary jamba mihitsy ireo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany. Les apôtres aussi étaient en train de dormir spirituellement quand Jésus était passé sur terre. Nanaraka Jesosy ireo apôstôly sy ireo mpianatra. Les apôtres et les disciples ont suivi Jésus. Nahazo fampianarana sy formation tsara tamin'i Jesosy ry zareo. Ils ont reçu un enseignement et une bonne formation de la part de Jésus. Nahita asa lehibe sy magaga nataon'i Jesosy ny mason'ireo apôstôly sy ireo mpianatra rehetra. Les yeux des apôtres et des disciples ont vu les miracles que Jésus a fait. Kanefa na dia zany azy, Et malgré cela, tsy mety fantatra izy ireo mihitsy hoe iza moa ity Jesosy izay tompona ity. ils ne savaient toujours pas qui était Jésus qu'ils servaient. Kanefa ihany koa tamin'izany fotoana izany Et à cette époque-là, tsy mety manana finoana sy fatokina an Jesosy mihitsy reto apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy. les apôtres et les disciples n'avaient pas du tout la foi et la confiance en Jésus. Tak'izany ny fiainan'ny olona mbola matory ara-panahy na hoe jamba ara-panahy. La vie des personnes qui dorment encore spirituellement ou qui sont aveugles spirituellement sont pareilles. Titre fotsiny maha olon'Andriamanitra azy. Ils sont le peuple de Dieu, mais c'est Fa juste un izy titre. tsy mino ary tsy mahafantatra an Jesosy izay notompony. Mais ils ne croient pas en Jésus et ils ne connaissent pas Jésus qu'ils servent. Ndre mandeha zao a namory olona marobe Jesosy. Un jour, Jésus a réuni plusieurs personnes. Novoriny ireo mpanaradia azy. Il a réuni tous ceux qui le suivaient. Nanatrika teo ihany koa ny apôstôly rehetra. Et tous les apôtres étaient aussi là. Dia nametraka fantaniana tamin'ireo olon'ireo Jesosy. Et Jésus a posé une question à ces personnes. Ho Jesosy tamin'izany fotoana izany hoe ataonareo iza moa ny zanak'olona. Jésus a dit en ce temps-là, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Iza no hamantaranareo ahy ho Jesosy. Qui suis-je d'après vous, dit Jésus. Rehefa nametraka fantaniana Jesosy dia samy nilaza izay fahafantarany azy ny olona rehetra tamin'izany. Quand Jésus a posé la question, tout le monde a dit les réponses qu'ils avaient. Hoy ny olona sasany, Certains disaient, ianao no Johana Mpanabatisa. tu es Jean-Baptiste. Hoy ny olona sasany, D'autres disaient, ianao no Eli. tu es Élie. Hoy ny olona sasany, D'autres disaient, ianao no mpaminany Jérémie. tu es le prophète Jérémie. Hoy ny olona sasany, ray amin'ireo mpaminany lehibe ianao. D'autres encore disaient, tu es l'un des grands prophètes. Nanaraka Jesosy ny olona fa tsy fantany hoe iza marina moa ty Jesosy izay tompony ity. Les gens suivaient Jésus, mais ils ne savaient pas qui était vraiment ce Jésus qui Dia servait. todika manokana tamin'ireo apôstôly mivantana indray Jesosy. Alors Jésus s'est tourné vers les apôtres. Fa ianareo apôstôly kosa manao ao izy. Mais vous, les apôtres, qui dites-vous que je suis? Iza no afantaranareo ahy ho Jesosy. Comment me connaissez-vous, dit Jésus. Dia nianahana ny apôstôly rehetra. Les apôtres ont hésité. Nianahana satria tsy fantany hoe iza moa ty maître arahana ity. Ils hésitaient parce qu'ils ne savaient pas vraiment qui était ce maître qu'ils suivaient. Tsy fantany mihitsy. Ils ne savaient pas. Petera no mba nilaza zao teny zao. Pierre a dit ceci. Tompo, ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Seigneur, c'est toi qui es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dia hoe Jesosy tamin'ny Petera, Et Jésus dit à Pierre, sambatra anao ry Simona Barjona, tu es heureux, Simon, fa tsy avy aminao ny fahalalana ho Kristy. parce que cela ne vient pas de toi de Fa savoir ny que je raiky suis le izay Christ. nan-danitra no naneho aminao fa izao no Kristy. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé que c'est moi le Christ. Ary no tsy fahafantaran'ny olona an Jesosy ho Messia, Et comme les gens ne savaient pas que Jésus était le Messie,
dia zany no antony natoka azy ireo tsy mino ary tsy matoky an Jesosy. C'est la raison pour laquelle ils n'avaient pas foi et confiance en Jésus. Zany no amatarana fa mbola natory ara-panahy tokoa reo apôstôly sy ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany. C'est ainsi qu'on sait que les apôtres et toutes les autres personnes étaient encore en train de dormir spirituellement. Ataoko efa kitsika ny Matthieu toko fa 12 hoe Nous allons lire Matthieu chapitre 16. dia efa kitsika manomboka ny 17. Nous allons lire à partir du verset 13. Toy izao ny voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Voici ce qui est écrit, nous allons lire au nom de Jésus. Ary efa tonga tany amin'ny faritany Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany mpianatra izy ka nanao hoe ataony olona ho iza moa zanak'olona. Dia hoy izy, hoy ny sasany Jona Mpanabatisa, ary hoy ny sasany Eli, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Adifa dia 12. Ary hoy Jesosy tamin'ireo apôstôly, fianareo kosa manao ao izy. Ary namaly Simona Petera ka nanao taminy hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Un jour aussi, quelque chose s'est passé. Les apôtres ont traversé des difficultés et des combats. Quand ils ont traversé la mer dans une barque, ils ont rencontré un vent violent. Et il y avait beaucoup de vagues sur la mer. Et les vagues remplissaient la barque. Les apôtres ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire en ce temps-là. Mais ils n'espéraient plus rester en vie. Mais ce jour-là, Jésus était dans la barque. Et pourquoi ils n'ont pas réveillé Jésus pour les aider à les sauver de la barque? Ils n'ont pas réveillé Jésus parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le Sauveur. Ils n'ont pas réveillé Jésus parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus pouvait résoudre leurs problèmes. Certes, ils ont déjà vu plusieurs personnes que Jésus a guéries. Mais dans leur tête, ils pensaient que Jésus pouvait guérir les maladies. Mais ce très grand problème qui est très grave, Jésus ne pourra pas le résoudre. Alors, laissons-le dormir dans la barque. C'est ainsi que les personnes qui dorment encore spirituellement et qui sont aveugles spirituellement agissent. Ils ne croient pas que Jésus est le Sauveur. Ils ne croient pas que Jésus résout les problèmes. Ils sont facilement découragés. Ils sont facilement vaincus. Nous allons lire Marc chapitre 4 verset 35.
dia niteny mafindrivotra sady laza tamin'ny ranomasina hoe mangena mitsara ary dia nitsatra ny rivotra ka toy tsara ny andro hatreo aloha. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la parc où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres parcs avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la parc au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il eut un grand calme. Selon cette parole que nous avons lue, bien-aimés, voici ce qui s'est passé. Efa tsy nanantena ny velona intsony reto apôstôly reto tamin'izany fotoan'izany no nyherin'ny onjan-dranomasina. Les apôtres n'espéraient plus rester en vie en ce temps-là à cause du vent violent et des vagues. Noho izany no foaziny Jesosy Kristy. Alors ils ont réveillé Jésus-Christ. Tsy hoe no foaziny satria mino Jesosy mpamody ry zareo. Ce n'est pas qu'ils l'ont réveillé parce qu'ils voulaient que Jésus les sauve. Tsy hoe no foaziny Jesosy satria mino izy rehefa mpamaolana Jesosy. Ce n'est pas qu'ils ont réveillé Jésus parce qu'ils croyaient qu'il pouvait résoudre les problèmes. Fa no foaziny Jesosy sitranay miampy olona iray ny mitazona ilay voaly na manala an'le rano ao anaty lakana. Mais ils ont réveillé Jésus pour qu'il y ait une autre personne qui les aide à tenir la voile ou à jeter l'eau dans la mer. Fa isaorana ny Andriamanitra. Mais grâce soit rendue à Dieu Zay namindra fo tamin'ireo apôstôly. qui a pardonné aux apôtres, Namela iaka azy ireny no tsy finoany. qui les a pardonnés à cause de leur Dia incrédulité. neo ihany dia nitsangana Jesosy. Et Jésus s'est réveillé. Dia ho amin'ny Baiboly hoe no teneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina mba hitsahatra mba hangina. Et la Bible dit qu'il a menacé le vent et la mer pour qu'ils s'arrêtent. Ho Jesosy tamin'izany fotoan'izany ry rivotra sy ranomasina mangina mitsara. Dia ho Baiboly hoe nitsatra ny tafiotra ary nijanona ny herin'ny onja. Jésus a dit en ce temps-là au vent et à la mer, taisez-vous, et ensuite il eut un grand calme. Raha nahita izany reto mpianatra reto apôstôly dia gaga sy talanjona. Quand les disciples et les apôtres ont vu cela, ils étaient très étonnés. Tena talanjo sy gaga ry zareo satria ny rivotra sy ny ranomasina lay voarin'Andriamanitra nanaiky ny tenin'i Jesosy. Ils étaient vraiment étonnés et stupéfaits parce que le vent et la mer, la création de Dieu, Eo amin'ny obéissaient andiny à Jésus. faefapolo sy firaika efapolo dia hoy ny Baiboly ary Jesosy taminy nahoana ny saritahotra ianareo tsy mbola manam-pinoana va ianareo ary natahotra indrindra izy ireo ka nanao ny resaka hoe iza moa ity fandrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Au verset 40, Jésus dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Natorerapanahy ny apôstôly ary jamba mihitsy ry zareo tamin'izany fotoan'izany. Les apôtres dormaient spirituellement et ils étaient vraiment aveugles en ce temps-là. Jamba ara-panahy ry zareo satria tsy mino ary tsy mahafantatra hoe iza marina moa ity Jesosy zay arahana ity. Ils étaient aveugles spirituellement parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus et ils ne savaient pas qui était vraiment ce Jésus qu'ils suivaient. Jamba ara-panahy reto apôstôly satria tsy mino ary tsy matoky fa Jesosy no mpamonjy ary Jesosy no mpamaolana. Les apôtres étaient aveugles spirituellement parce qu'ils ne croyaient pas et ils n'avaient pas confiance en Jésus qu'il pouvait résoudre les problèmes. Mitovy amin'izany ihany koa ny namahazo ny fiangonana kristianina amin'izao andro farany izao. C'est ce qui arrive aussi à l'Église chrétienne en ces derniers jours. Matory ara-panahy ny akamaroan'ny fiangonana kristianina. La plupart des églises chrétiennes dorment spirituellement. Ary ny proof fa matory ara-panahy ny fiangonana kristianina dia izao. La preuve que les églises chrétiennes dorment spirituellement, c'est ceci. Fiangonana kristianina izy. C'est une église chrétienne, Fa saingy tsy mahafana fo, tsy mirehitra ho an'Andriamanitra. mais il n'a pas de zèle pour Dieu. Ny andrasan'Andriamanitra amintsika olon'Andriamanitra nefa dia izao. Ce que Dieu attend de son peuple, c'est ceci.
mila mahafana fo an'Andriamanitra isika. Nous devons avoir du zèle pour Dieu. Mila mirehitra ho an'Andriamanitra isika. Nous devons être fervents pour Dieu. Efa hatramin'ny taloha ka mandraka ankehitriny zay mihitsy no tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ireo olona izay manompo azy. Depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut voir sur les personnes qui le servent. Ame ohatra anankiray aminareo aho araka ny voalaza atao amin'ny Nomeria 5:20 andininy fa enina ka hatramin'ny andininy 12. Je vais vous donner un exemple dans Nombre chapitre 25, versets 6 jusqu'à 12. Vakiko aminareo le teny avy eo fitiniko ny tantara. Je vais vous lire cette parole, ensuite je vais résumer l'histoire. Aleko apa tonga dia vakina amin'ny teny frantsay le teny. Nous allons tout de suite lire la parole. Manoko amin'ny 5 io a. À partir du verset 6, un Israélite vint amener une Madianite vers ses frères sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée des Israélites, alors qu'ils étaient en train de pleurer à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il transperça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme dans le bas-ventre. Le fléau s'arrêta alors parmi les Israélites. Il y eut 24 000 morts suite à ce fléau. L'Éternel dit à Moïse, « Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur des Israélites parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Ainsi, je n'ai pas dans ma colère détruit les Israélites. C'est pourquoi tu diras que je conclus une alliance de paix avec lui. » La Bible nous raconte ceci. Que les Israélites ont commis des péchés en ce temps-là. Parce qu'ils étaient avec d'autres femmes qui étaient en dehors des Israélites. Mais une vie pareille ne convient pas à Dieu. Et le résultat, c'est que Dieu a envoyé chez les Israélites des fléaux. Dieu ne fait pas n'importe quoi, bien aimé. Si Dieu a fait descendre des maladies et des fléaux parmi les Israélites, c'est parce qu'ils ont vraiment commis trop de péchés. Quand cet homme appelé Phinéas a vu cela, la Bible dit que cet homme avait vraiment du zèle pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait d'après toi selon la Bible? Il a pris sa lance. Et il est entré dans la tente où il y avait des hommes qui étaient avec les femmes étrangères. Et il les a transpercés avec sa lance, et les hommes et les femmes étaient morts. Il a fait cela parce qu'il était vraiment fervent, il avait du zèle pour Dieu. Bien-aimé qui assistait à ce grand culte, comprends-tu ce que la Bible veut dire? Dieu approuve les personnes qui ont du zèle et qui sont fervents pour lui. Et quand cet homme a montré son zèle envers Dieu, la Bible dit que Dieu a arrêté le fléau. Et après cela, Dieu a donné sa faveur et une récompense à cet homme appelé Phiné. Lisons à partir du verset 10, 11 et 12.
jusqu'au verset 13. Ary Jehova nyteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe Fineasa zanaka Eleazara zanaka Arona mpisorona nampiala ny fahatezerako tamin'ny zanaka Israely raha ny rehetra no fitiavany ahy izy raha ny rehetra no fitiavana ahy izy ka dia tsy nataoko landriana ny zanaka Israely tamin'ny firetany fahatezerako. Andimy faha 12. Ary noho izany dia lazao hoe ino omeko azy ny faneken'ny fihavanako. Andimy faha 13. Ary izy sy ny zanany mandimby azy no anana izany ho faneken'ny fisoronana mandrakizay satria ny rehetra no fitiavana an'Andriamaniny izy ka nanao fanavotana ho an'ny zanak'Israely. L'Éternel dit à Moïse, Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur des Israélites parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Ainsi, je n'ai pas dans ma colère détruit les Israélites. C'est pourquoi tu diras que je conclus une alliance de paix avec lui. Cette alliance, conclue avec lui et avec sa descendance après lui assure pour toujours la fonction de prêtre parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les Israélites. Mila olona mafana fo sy mirehitra ho azy Andriamanitra riavanao. Dieu a besoin de personnes qui sont zélées pour lui. Araky ny fanambarako taminareo teo aloha hoe tany aloha be tany dia efa nitady olona mafana fo sy mirehitra ho azy Andriamanitra. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, depuis toujours, Dieu a toujours cherché des personnes qui ont du zèle pour lui. Hatramin'izao vaninandro farany misy antsika izao dia mbola mitady olona mafana fo sy mirehitra ho azy ny Tompoandriamanitra. Et jusqu'à notre époque actuelle, le Seigneur Dieu cherche toujours des personnes qui sont zélées et fervents pour lui. Ary anehoany Andriamanitra fahasoavana lehibe ny olona mafana fo sy mirehitra ho azy. Et Dieu manifeste une grande grâce pour ces personnes qui ont du zèle pour lui. Zany no voalazan'ilay no mieritoko fa 12 no vakiana teo. C'est ce qui est écrit dans Nombre chapitre 25 que nous avons lu. Ohatra iray ihany keo ity tantaraiko ity. Il y a aussi un autre exemple que je vous raconte. Dia ny tantaran'ny fiangonana tao Laodikia. C'est l'histoire de l'église de l'Odyssée. Vakiana vetrany ny Apokalypsy toko fahatelo andininy faha 14 ka hatramin'ny 15. Nous allons lire Apocalypse chapitre 3 versets 14 à 16. Avy hatrany dia vakiana amin'ny teny frantsay ilay teny. Il est écrit, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Araky ny voalazan'io boky ny Apokalypsy io. Comme il est écrit dans ce livre d'Apocalypse, Hoy ny Baiboly hoe naloany vavan'i Jesosy ny fiangonana kristianina tao Laodikia. la Bible dit que Jésus a vomi de sa bouche l'église de l'Odyssée. Fiangonana kristianina ry zareo. C'est une église chrétienne. Fa hoy Baiboly hoe naloany vavan'Andriamanitra ry zareo. Mais la Bible dit que Dieu les a vomis de sa bouche. Ny zavatra alohan'ny vava dia zavatra tsy zakany vavony. Ce qu'on vomit de notre bouche, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas supporter dans l'estomac. Zany hoe tsy zakany vavonin'Andriamanitra ny fiangonana tao Laodikia. C'est-à-dire que Dieu ne pouvait pas supporter dans son estomac l'église de l'Odyssée. Ka dia nalohany Alors il l'a vomi. nesorin'Andriamanitra mba tsy ho ao anatiny intsony. Dieu l'a enlevé pour qu'il ne soit plus en lui. Satria nahoana? Pourquoi? Satria hitan'Andriamanitra fa fiangonana tsy mafana sady tsy mangatsiaka ry zareo fa matimaty. Parce que Dieu a vu que c'est une église qui n'est ni froid ni bouillante, mais tiède. Ny tian'Andriamanitra mbara amin'ny alala zany tantara zany dia izao. Ce que Dieu veut dire à travers cette histoire, c'est ceci. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny manana anao olon'Andriamanitra. C'est très important pour Dieu de t'avoir en tant que peuple de Dieu. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mahita anao manompo azy. C'est très important pour Dieu de voir que tu le sers. Fa tsy mahafaly an'Andriamanitra kosa raha mahita anao matimaty ara-panahy Mais cela ne réjouit pas Dieu de te voir tiède na hoe spirituellement matoritory ara-panahy. ou de te voir en train de dormir spirituellement. Tsy hitan'Andriamanitra ho mafana fo.
Dieu ne voit pas que tu as du zèle. tsy hitan'andriamanitra mirehitra ho azy. Dieu ne voit pas que tu es fervent. Tsy mety amin'andriamanitra zany riavanao. Cela ne convient pas à Dieu, bien-aimé. Tsy mety amin'andriamanitra ho iaho ny mahita pino matimaty amin'ny famponan'andriamanitra. Cela ne convient pas à Dieu de voir un croyant qui est tiède spirituellement. Satria ny fiainana matimaty tahaka zany no proof fa mbola matory ara-panahy ilay fiangonana. Parce qu'une vie tiède prouve que l'Église dort encore spirituellement. Tahaka zany akeo tsy mety amin'andriamanitra hoe fiangonana kristianina ianao kanefa tsy mafana tsy mirehitra ho azy. Et cela ne convient pas à Dieu que tu sois une église chrétienne et pourtant tu n'es pas bouillant pour lui. Satria zany no profo fa mbola matory ilay fiangonana. Parce que c'est la preuve que l'église dort encore. Dia ankoatrany hoe tsy mafana fo tsy mirehitra ho an'andriamanitra ilay fiangonana ankehitriny dia ity. À part le fait que l'église actuelle n'a pas de zèle pour Dieu, maro amin'ny fiangonana ankehitriny no ratsy toe-panahy. il y a beaucoup d'églises maintenant qui sont tentées. Ratsy fitondran-tena, Ils ont un mauvais comportement, ratsy fo ihany koa. ils ont un mauvais cœur. Manota mihitsy azy ny olona sasany. Et certaines personnes pêchent vraiment. Manota tahaka ny jetilisa izy. Ils pêchent comme les païens. Rehefa tonga ny fotoana fitaom-pivavahana tonga izy. Quand le culte arrive, ils sont là. Manompa an'andriamanitra toy ny olona rehetra izy. Ils servent Dieu comme tout le monde. Fa rehefa mirava ny fotoana dia jetilisa fiainana izy. Mais à la fin du culte, ils ont une vie comme les païens. Olona zao tontolo zao izy. Ce sont des gens du monde. Zany rehetrarehetra zany ry havana no famantarana fa matory ara-panahy ilay fiangonana. Toutes ces choses, bien-aimées, sont les signes que l'Église dort spirituellement. Mino fa maro amintsika no tahaka zany ny toe-panahiny. Je pense que beaucoup d'entre nous ont une vie spirituelle pareille. Dia tahaka zany akeo zava-misy any amin'ireo fiangonana rahavavy na matsika. Et ce sont les choses qui arrivent aussi dans les églises sœurs. Alahady ihany no miseho olon'andriamanitra izy. C'est seulement le dimanche qu'ils se montrent comme le peuple de Fa ny Dieu. ankoatran'izay tena olona zao tontolo zao izy. Mais à part cela, ils sont comme les hommes du monde. Matory ara-panahy ny olona tahaka zany ry havana. Ces personnes-là dorment Tena spirituellement. matory bien-aimés. ara-panahy ny olona tahaka zany. Ils dorment vraiment spirituellement. Ame ohatra aminareo aho. Je vais vous donner un exemple. Ny olona zao tontolo zao tahaka zao ny toetrany. Les gens de ce monde agissent ainsi. Vao mifankaty ny tanora lasy vavy Quand les jeunes commencent à s'aimer, dia efa tsy manana heritreritra hafa ankoatrany hoe roviana no manatanteraka firaisana ara-nofo izy. ils n'ont pas d'autre pensée à part le fait que quand est-ce qu'ils vont faire Ny une olona zao relation tontolo zao sexuelle. ny jetilisa no miaina fiaina tahaka izany. Ce sont les païens qui agissent ainsi. Fa raha ny olon'andriamanitra manao an'izany dia tsy mahafaly an'andriamanitra. Mais si les hommes de Dieu font ainsi, cela ne réjouit pas le cœur Fa de raha mbola Dieu. manao zany izy zany manambara fa matory ara-panahy izy. Mais s'ils font cela, c'est le signe qu'ils Na dorment jamba ara-panahy spirituellement mihitsy. ou qu'ils sont aveugles spirituellement. Enina dia olona lehibe tahaka antsika zao azy. Oui, même les personnes qui sont déjà adultes comme nous, Ohatra ato am-piangonana par exemple à l'église, efa maty vady aho olona anankiray. l'autre dit qu'il n'a plus Ianao ihany efa d'époux, maty vady que toi aussi tu es déjà veuf, dia efa ampijery kely ao am-piangonana. et ils se regardent dans l'église. Dia raikitra ary fa mifankaty isika. Et alors ils vont s'aimer. Vao mifanaiky hifankaty Et quand ils commencent à s'aimer entre eux, dia avy hatrany tonga fitenenana hoe roviny ianao no makany amiko. et tout de suite ils commencent à dire quand est-ce que tu iras chez Roviny moi, ianao no mipetraka ny amiko. quand est-ce que tu habiteras chez moi. Ka tahaka izany ry havana ny fiainan'ny olona zao tontolo zao. C'est la vie des personnes dans ce monde. Ary raha miaina fiaina tahaka izany ny fiangonana kristianina Et si l'église chrétienne mène une vie dia antsoina hoe pareille, matory ara-panahy izy na jamba ara-panahy. cela veut dire qu'ils dorment spirituellement ou ils sont aveugles spirituellement. Tsy vitsy amin'ny fiangonana kristianina ihany koa Ce ne sont pas seulement les églises no chrétiennes. manadiro tanteraka fa izy ndraika efa nataony Jesosy hoe fahazavany zao tontolo zao sy fanasiny tany. Ils oublient que Jésus a déjà dit qu'il est la lumière du monde et le sel de la terre. Ara-baka teto koa nge ry havana isika izay manana an Jesosy dia fahazavany zao tontolo zao e. Car nous tous qui avons Jésus, nous sommes la lumière du monde Ary fanasiny tany mihitsy. et nous sommes le sel de la terre. Ny programan'Andriamanitra dia izao.
Le plan de Dieu, c'est ceci. Amin'ny alalantsika no hitondrana fahazavana eto amin'ity zao tontolo zao zay rakotra aizina ity. C'est à travers nous que Dieu va apporter la lumière dans ce monde qui est rempli de Kanefa ténèbres. indrisy fa maro amin'ny olona amin'izao vaninandro farany zao no fahazavana kanefa mbola miaina ao anatin'ny aizina. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes dans ces derniers jours qui sentent la lumière et qui vivent dans les Malahelo ténèbres. Andriamanitra any amin'ny fiainana tahak'izany ry havana. Dieu est vraiment malheureux pour ces choses-là, bien aimés. Isika izay manana Jesosy no ataon'ny Baiboly hoe fanasiny tany. Nous qui avons Jésus, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Amin'ny alalan'ny sira no entina mampatsiro ny sakafo. C'est à travers le sel que l'on donne du goût à tous les Kanefa isika nourritures. izay natao fanasiny tany indrisy fa dia tsy hita ny mahafanasina antsika. Et pourtant, nous qui sommes le sel de la terre, le monde ne voit pas que nous sommes le sel. Zany no atona tonga Jesosy ny tiany hoe ny fahazavana dia tsy azo apetraka any anaty vata na any anaty armoire. C'est pourquoi la Bible dit que la lumière ne doit pas être mise sous la table ou dans l'armoire, Fa mila miseho isan'andro isan'andro ny mahafazavana azy. mais il doit montrer chaque jour sa lumière. Mila miseho isan'andro isan'andro ny mahafanasina azy. Il doit montrer chaque jour qu'il est le sel. Ry havana malala manaraka ity fotoana ity. Bien-aimé qui assistait à ce culte, Tsy mety amin'Andriamanitra le mahita fiangonana kristianina matory ara-panahy na jamba ara-panahy. cela ne convient pas à Dieu de voir une église chrétienne qui dort spirituellement ou qui est aveugle spirituellement. Tsy mety amin'Andriamanitra ny tahak'izany. Cela ne convient pas à Dieu. Satria raha matory ara-panahy ny fiangonana kristianina Parce que si l'église chrétienne dort spirituellement, dia ahoana moa no ahafan'Andriamanitra mitsantsehatra amin'izany fiangonana izany mba hikarakara azy na mahita azy. comment est-ce que Dieu peut intervenir et agir dans cette église pour veiller sur cette église? Raha matory ara-panahy fiangonana kristianina ahoana no aneken'Andriamanitra an'izany fiangonana izany hoe mahazo miditra ao an-danitra rahatry izay. Si cette église dort spirituellement, comment est-ce que Dieu peut accepter cette église? Ny fiangonana tao Laodikia azy mbola teto ambony tany dia efa nalohan'ny vavan'Andriamanitra. Même l'église de l'Odyssée était encore sur terre et Dieu l'a déjà vomi de sa bouche. Dia mazava be zany fa dia tsy eken'Andriamanitra ny dirany ao an-danitra. À plus forte raison, Dieu ne l'acceptera pas qu'il entre dans le ciel. Noho izany ho antsika rehetra tonga manarika ity fotoana ity. C'est pourquoi pour nous tous qui assistons à ce culte, Tapaho ny hevitsika rehetra hiala amin'ilay torimasom-panahy. prenons la décision de sortir du sommeil spirituel. Tapaho ny hevitsika rehetra andao hafanafo sy rehetra ho an'Andriamanitra. Prenons la décision d'avoir du sel et d'être fervent pour Dieu. Antoika vakitsika ny voalaza Paoly ao amin'ny Romana toko fahatelo ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo. Lisons ce qui est écrit dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Toy izao no voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Ary tokony hanao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky no tamin'ny andro vao ninoantsika. Efa ho lasa ny alina ka efa miakaiky ny andro ka aoka ariantsika ny asa maizina ka hitafitsika fiadiny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalavan-dratsy na amin'ny famamona, tsy amin'ny fijangatsangana na fijejojoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana. Andiny faefatra ambin'ny folo fa hitafidy Jesosy Kristy tompo ary aza miany amin'ny nofo atateraka ny filany. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivronnerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Mazava ny voalaza Baiboly fa amin'izao vaninandro diatsika izao dia tsy tokony hatory ara-panahy intsony isika. Ce que la Bible dit est clair, qu'à notre époque actuelle, nous ne devons plus dormir spirituellement.
araka fanoaran'ny Paul apôstôly dia atako zao Comme l'apôtre Paul l'a dit, takany hoe efa midimy maraina izao c'est comme si c'est déjà 5 heures du matin efa manomboka mazava ny andro et le jour commence à se lever. tsy normal intsony raha ohatra ka mbola hijanona atory ao am-pandriana ny olona Ce n'est pas normal si quelqu'un continue encore à dormir dans son lit. tokany amin'ny enin'ora maraina tsy normal intsony raha mbola matory ao am-pandriana ny olona Il est déjà 6 heures du matin et ce n'est pas normal que quelqu'un dort encore dans son lit. dia mitovy amin'izany toka ihany amin'ny fito maraina na valo maraina tsy normal intsony raha mbola matory am-pandriana ny olona Et d'autant plus s'il est 7 heures du matin ou 8 heures du matin, ce n'est pas normal que quelqu'un dorme encore dans son lit. fa raha ohatra ka manomana ny tenany andeha hiasa izy na andeha hianatra Mais s'il se prépare pour aller au bureau, à son travail ou à l'école, dia tsy maintsy mifoy izy amin'ny 10 maraina na amin'ny enina maraina il doit se réveiller à 5 heures ou à 6 heures du matin. dia tahaka izany akeo sika fiangonana kristianina amin'izao vaninandro farany izao De même, pour nous qui sommes l'Église chrétienne en ces derniers jours, raha ny voalaza amin'ny baiboly no jerena si nous regardons ce que la Bible dit, raha ny zava-misy amin'izao vaninandro zao no jerena si nous regardons les circonstances actuelles, dia efa miambaravarana jesosy Jésus arrive bientôt. arabaky teny efa miambaravarana jesosy Littéralement, Jésus arrive bientôt à la porte. miandry ny topo avy amin'ny ray izy dia midina avy any an-danitra Il attend le top qui vient du Père et il descend du ciel. dia inona ny zavatra mety hitranga raha ohatra ka mbola matory ara-panahy ianao Et qu'est-ce qui pourra se passer si tu dors encore spirituellement? dia anao ahoana ny fiafaranao raha ohatra ka raha ohatra ka tsy mafana fo sy tsy mirehitra ho an'Andriamanitra ianao Et quelle sera ta fin si tu n'as pas de zèle et tu n'es pas fervent pour Dieu? mba tsy sy fanenenana riavana Pour ne pas avoir de regrets, bien-aimés, mifoazy isika izay matory réveillons-nous, nous qui dormons. mifoazy isika izay matory Réveillons-nous, nous qui dormons. tapoany hefitsika Et agissons, tena hirehitra ho an'Andriamanitra ayant du zèle pour Dieu. afana fo an'Andriamanitra Soyons fervents pour Dieu. aza makatahaka ny olona zay mbola matory ianao Ne copie pas les personnes qui dorment. zay mbola matory avy alao atory Ceux qui dorment encore, laisse-les dormir. fa ianao mifoaza Mais toi, réveille-toi. ary ny lalana hitotratsika ho amin'ny fifoazam-panahy dia ity Et le chemin qui va nous conduire au réveil, c'est ceci. mila mandray ny fanahy masiny isika Nous devons recevoir le Saint-Esprit. mila feno ny fanahy masiny isika Nous devons recevoir le tsy Saint-Esprit. misy lalana hafa akoatran'izay ry havana Il n'y a pas d'autre chemin à part cela, bien-aimés. afaka mivavaka be mihitsy isika Nous pouvons beaucoup prier, fa ao anatin'izay vavaka izay dia raiso ny fanahy masina ameno anao mais pendant que nous prions, recevons le Saint-Esprit pour nous remplir. tamin'ny andron'ireo zanak'Israely zao Au temps des Israélites, fon'izy ireo mbola natory ara-panahy pendant qu'ils dormaient encore spirituellement, dia nivavaka Eli mba hilatsaka ny afin'Andriamanitra avy any an-danitra Élie a prié pour que le feu de Dieu descende du ary ciel. rehefa latsaka ny afo avy any an-danitra Et quand le feu est descendu du dia zao ciel, voalazo amin'ny andiny faseo amin'ny telopolo voici ce qui est écrit au verset. niaika zanak'Israely rehetra Tous les Israélites fa Jehova no Andriamanitra ont reconnu que c'est Jehova no Dieu, Andriamanitra que c'est l'Éternel ary qui est tena Dieu. niverina tamin'Andriamanitra izy rehetra Et ils sont tous revenus à Dieu. tian'Andriamanitra ho tonga tahaka izany isika fiangonana refy androdra kely Dieu veut que l'Église Réfi Andjundakel devienne hivavaka comme tsika rehefa cela. avy ao mba hilatsaka fanahy masina Nous allons prier tout à l'heure pour que le mba Saint-Esprit miano antsika descende, fanahy masina pour que le Saint-Esprit nous remplisse. ary akoatra ny andro androany Et à part le jour any d'aujourd'hui, amin'ny tokantrano misy anao any là où tu es dans ta maison, manavavavaka ianao fais des prières mba hilatsaka fanahy masina pour que le Saint-Esprit mba descende, miano anao ny fanahy masina pour que tu reçoives la plénitude fa du izany ny lala ny Saint-Esprit. tokana hitotratsika ho amin'ny fifoazam-panahy Car c'est le seul chemin qui nous conduit au réveil. tamin'ny andron'ireo apôstôly zao Par exemple, au temps des apôtres, rehefa niaraka nivavaka tao amin'ny efitrano anankiray ry zareo quand ils étaient en train de prier ensemble dans une salle, tao anaty ny fotoana nanaovan'izy ireo vavaka pendant qu'ils étaient en train de prier, dia latsaka ny fanahy masina le Saint-Esprit est descendu. dia hoa baiboly hoe feno fanahy masina izy rehetra Et la Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit.
ary taorinan'izay Et après cela, dia niova tanteraka ny fiaram-panan'ireo apôstôly. la vie spirituelle des apôtres a complètement changé. Nivo tamin'ny toromasony zareo. Ils n'étaient plus dans le sommeil. Lasa nafana fosiny rehetra ho an'Andriamanitra ry zareo. Ils étaient animés d'une grande zèle pour Dieu. Ry Petera sy ireo namany izay nandositra fahiny. Pierre et ses amis qui s'enfuyaient auparavant, Reo Petera sy ireo namany izay feno tahotra fahiny. Pierre et ses amis qui étaient très craintifs Hoy auparavant, ny Baiboly hoe nitsangana Petera sy ireo namany ka nijory vavolombelona. la Bible dit que Pierre et ses amis se sont levés et ont témoigné. Ary navita nitoroteny. Et ils ont prêché. Navita vavaka ho an'ny marary. Ils ont prié pour les malades. Zany voalaza ao amin'ny Asy ny Apôstôly toko faharoa. C'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre Manomboka 2, amin'ny andiny voalohany à partir du verset ka 1 hatramin'ny andiny fadimy. jusqu'au verset 5. Andao vakitsika amin'ny voasoratra. Nous allons lire ce qui est écrit. Ary notokany andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra. Ary nisy fehitokatapoka avy tany an-danitra tondrivotra mahery mifofofo ka nanenika ilay tranon'ny angonana. Ary nisy lela maro nitarena-afo niseho taminy izay nizarazara ary niperaka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy fehiny fanahy masina izy rehetra ka dia teny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena fanahy masina azy. Andiny fadimy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerusalema avy tany firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Hatreo aloha vakitsika. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Raha ny takoronan'ny olona reto apôstôly reto tamin'izany fotoana zany Pendant ce temps-là, les apôtres dia tsy nandositra tahaka ny fahiny intsony zareo. ne se sont pas enfuis comme auparavant Fa devant voalaza le amin'ny peuple. andininy faefatra ambin'ny folo Mais il est écrit au verset 14 fa nitsangana Petera que Pierre s'est levé, sy ireo apôstôly namany ainsi que les apôtres, ses ka amis, nijory vavolombelona, et ils ont rendu témoignage. nitory an'i Jesosy, Ils ont prêché Jésus, nivavaka ho an'ny marary. ils ont prié pour les malades. Ary tsy sakatra isaina zavatra nitranga fa voalaza amin'ny andininy fa raika amby fapolo fa dia nisy olona telo arivo be zao nanapa-kevitra ho an'i Jesosy. Et il s'est passé beaucoup de choses. Il est écrit au verset 41 que 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Ary voalaza indray any amin'ny toko andininy fa fito amby fapolo fa dia niampy isanandro ny olombovonjy. Et il est écrit au verset 47 que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ry fiangonana malala manarika ty fotoana ity Chère assemblée qui assistait à ce culte, mila mifoha amin'ny torimasom-panantsika isika nous devons nous réveiller de notre sommeil ary spirituel. mila mahafana fosy mirehitra ho an'Andriamanitra mihitsy Et nous devons être animés de zèle pour Dieu, mba tokan'ny programmen'Andriamanitra ho tanteraka amin'izao vanandro farany izao. pour que le plan de Dieu se réalise dans ces derniers jours. Noho izany andao hanao vavaka isika mba ndray ny fanahy masina. C'est pourquoi nous allons maintenant prier pour recevoir le Saint-Esprit. Andao hanao vavaka isika mba ho fihain'ny fanahy masina. Prions pour recevoir le Saint-Esprit. Ho tanterantsika zany androany. Nous allons le faire maintenant. Fa somary avery kely ty teny ity. Mais je répète un peu cette parole. Raha ohatra ka mbola mijano ho matory ara-panahy ianao Si tu dors encore spirituellement, dia ahoana re mety ho fihefaran'ny fiainanao eto ambony ty tany ity e? quelle sera la fin de ta vie sur terre? Hiady rery ianao Tu vas être livré à satria toi-même. tsy ho avy amin'ny olona matory ara-panahy Andriamanitra. Parce que Dieu ne va pas venir sur les personnes Fa qui ty dorment tahaka nazo ny spirituellement. fiangonana tolotoky no possible azo ny olona matory ara-panahy. C'est ce qui est arrivé à l'église de l'Odyssée qui arrivera à ceux qui dorment Ho alony spirituellement. vavan'Andriamanitra izy. Ils prient à Dieu. Ho alohan'ny vavan'Andriamanitra izy. Dieu va les vomir de sa bouche. Ary ny tena loza Et ce, tsy qui est, eken'Andriamanitra ito an-danitra ny olona matory ara-panahy. et ce qui est vraiment très grave, c'est que Dieu n'emmènera pas au ciel ceux qui Ka dorment mifoazy anao zay spirituellement. matory. Alors réveille-toi, toi qui Mifoazy dors. isika zay matory. Réveillons-nous, nous qui Andao ary dormons. vavaka isika amin'izao fotoana izao. Nous allons maintenant prier. Ao anatin'ny vavaka zay atao. Et pendant que nous prions, Ankatao ny fanahy masina mba hilatsaka aminao. demande le Saint-Esprit qu'il Ah, quoi, descende sur Jeannette? toi.
Demande le Saint-Esprit. ataovy mivavaka le tokantranonao any Prie, toi qui es à la maison. isan'andro ataovy mivavaka Tous les jours, prie. raiso fanahy masina Reçois le Saint-Esprit. mitsagana ianao Tu peux te lever. mitsagana isika rehetra Nous pouvons tous nous lever. atsakany ny tananao ra izy Lève ta main. mimana ianao andray ny Prépare-toi fanahy masina à recevoir le Saint-Esprit. mimana ianao mba ho fianona fanahy masina Prépare-toi à recevoir la plénitude du Saint-Esprit. manana tanjona ny andray ny fanahy masina sy ho fiaino amin'ity androandroany ity Et l'objectif de recevoir le Saint-Esprit est d'être mba ho rempli tonga aminao aujourd'hui. ny fifoazam-panahy Pour que tu arrives au réveil ka ho lasa kristianina mirehitra sy mahafana fo ho an'andriamanitra ianao et que tu deviennes un chrétien qui soit animé de zèle pour Dieu. avy fanahy masino avy fanahy masino mangetaetanao avy fanahy milanao iza avy fanahy masino avy fanahy masino Vitariano fanahy masino mangetaeta mangetaetanao avy fanahy milanao iza tsy andehananay tsy andehananay am falalana tsy andehananay am metsaina fa fitarianao fanahy masino mangetaeta mangetaetanao avy fanahy milanao iza andao tonga dia hivavaka daholo tsika rehetra mivavaha ihany keo ianareo zay any atokantrano any ary raiso fanahy masina avy ala ho amiananao izy samy mivavaka tsika rehetra Nous allons tous prier et vous priez aussi avec nous, vous tous qui êtes en ligne pour recevoir le Saint-Esprit. aseho le tena etaetanao ho an'andriamanitra Montre vraiment ta soif pour Dieu. raiso fanahy masina Reçois le Saint-Esprit. samy mivavaka arak'izantsika rehetra samy mivavaka arak'izany fanentanana zany tsika rehetra Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mino aho fa voarainao tsara le afatra nentina teo. Raiso fanahy masina mba tokanao hiala amin'ny torimasom-panahy, mba tokanao hirehitra sy hafanafohan'Andriamanitra. Efatra amin'ny taloha Andriamanitra no naniry anana olona mafana fo sy mirehitra ho azy, ary malaka ankehitriny dia maniry Andriamanitra ny manana olona mafana fo sy mirehitra ho azy. Noho izany mivavaha ianao mba hilatsaka aminao ny fanahy masina, mba miainanao ny fanahy masina.
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tena sehoe mihitsy fa misy etaeta mirehitra ao anatinao. Ny fo tanteraka ka hafana fo ho an'Andriamanitra, hirehitra ho an'Andriamanitra. Samy mivavaka araka izany isika. Samy mivavaka araka izany isika. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Toy izy mivavaka riavana, toy izy mivavaka ao. Aza mijanona amin'ny toeran'ny olona mbola matory ianao amin'izao ry izao. Raha miresaka maha olombelona, efa midimy maraina izao, na efa mienina maraina izao, na efa fito maraina ihany koa, tsy mety aminao intsony ny mbola mijanona ho matory. Miala faingana mbo farafara, mifoaza faingana ianao, mifoaza faingana ianao. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Reste fanay masina. Reste fanan'Andriamanitra. Avela ho amiano anao izy. Mila feno anao. Mila feno anao. Fa izany no mampiala anao amin'ilay torimasom-panahy. Fa izany no matokana mafana fo sy mirehitra ho an'Andriamanitra. Mila feno ianao. Fanahy masino milana ua fanayo fanahy masino milana ua fenuia Alléluia. Amen. Mazaout tu